Mbola ny sampana fampalalam-baovao hatrany no mitsidika ny tokantranonao manatitra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ihany koa anaraka indray ity fandaharana ity dia itsy akory izany fa ny fandaharana mahenika iompana amin'ny lafiny sosialy ny fanadidina izay hoentina aminao amin'ity alina ity ankoatra ny olana ara-tsosialy izay nateraka ny fisian'ny valan'aretina Covid-19 dia anisan'ny olana lehibe izay atrehantsika eto Madagasikara indrindra moa fa any amin'ny faritra atsimo antsy ny fisian'ny kere na ny haitany izay mianjady amin'ny mponina any an-toerana aloha izany indrindra no nisafidianana nyity fanadidina manaraka ity tafika miady amin'ny kere n'olo hevitra hoentina aminao ao anatin'izany aro avetrany. Tsisy ny orana tao anatin'ny fitaopam-bolena indro ny sesy tany Atsimon'Osy karakaina ny tandy tsisy ny vokatra niakatra tamin'ny toerana maro tao Androy sy Anosy nareo toerana tena mpamokatra tao ny komini Tsovory eo Ambosary Atsimo izay anisan'ny mpamato sakafo ny faritra Anosy azy dia tsisy ny vokatra niakatra tamin'ity taona 2024 ity vokatra izay mamely ny distrika maro ao Anosy sy Androy ny kere manoloana ny trangany Atsimo ny Nosy dia nirotsaka ny sehatra ary nandefa miaramila manatanteraka iraka famonjena ny mponina ny antoerana ny eo anivo ny ministeran'ny fiarovam-pirenena etsika izay nampitondraina ny anarana hoe opération Vonjy 2020 ny voalohan'ny volana oktobra no nianga teto Antananarivo ny miaramila manodidina ny 500 hitondra anjara biriky amin'ny famonjena ny mpiray-tanindrazana any Atsimon'ny Nosy raika amin'ny 700 ny miaramila ahitana manam-boninahitra sy folo manam-boninahitra lefitra raika amin'ny 70 miaramila andaharana folo sy 300 miampy mpitsabo sy mpitsabo-panampy 270 nandray ny fiangana teto amin'ny toby RTS fiadanana rehefa nazo ny tsodrany ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny lehibe ny etamajoro-ny tafika Anne lavitra be raha lalana andremina ny tomobile ny entretien any efa tonga any nareo mety hoe misy dispositif manatitra ny tany lavitavitra ohatran zany to zay tonga satria mampalahelo maro lafiny iraka tanterahan'ny miaramila ao anatin'ny faritra roy enjedin'ny kere dia Androy sy Anosy ao anatin'ny opération Vonjy 2020 anisan'izany ny fitanterana sy fiarovana ireo fiarabe mitatitra sakafo ho an'ny mponina tratra ny tsy fanjarian-tsakafo eo ihany koa ny fizarana rano sy fanaovana fanosana ireo olona tena marefo hoy ny général de division raha samy manana Avsoly Iziasy atare général eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no sady mpitsabo ary anisan'ny mitarika ny fanatanterahana ny opération Vonjy. Ny asanay moa zany dia manao appui surtout ny ministère ny population, ny ministère ny rano, ny ministère ny fahasalamana indrindrandrindra fa misy ministère ankoatran'izay anankitelo zay mifandrimbona any Androy zany dia ny asa tena asa sahanina ihany zany dia nanao ny sécurisation hitanareo fa rehefa nona ny olona dia ohatra hoe tany avaratry ny Ambosary dia zay karavain'olona ny camion satria nona loatra ny olona zany dia tsy mahandry zany ny olona amin'ilay fizarana zahay zany dia mizara manampy ny ministère ny mponina sy ny BNGRC ny vivre rehetrarehetra zany dia manampy ny ONN koa satria Plampi zany zarainy ONN mizara ny rano koa zahay zany manatanteraka asa fitsaboana mamiampona ny mponina ny miaramila mamitahiraka ny Atsimon'ny Nosy ao anatin'ny opération Vonjy manao ny asa fampandriana fahalemana ny miaramila ary fiarovana ny mponina ihany koa manampy ny ministère en santé zahay manao ny recensement zany ny olona tena marefo tena saliko zay moa zany ny filazana azy any tian'ny kere mantsy misy degré anankiroa anankitelo zany ny any raha ny Antandroy no miresaka dia hoe kere zany salama hoe olona nona fa saliko ny hakere dia tena le tena ye par la fin mihitsy zany le olona tena mila tena besoin mihitsy zany le mponina donc saliko ny rano ary saliko ny kere ny olona ny asa fa efatra mi assurer ny sécurité ny intervenant
ny PAM, ny BNGRC, même les enquêteurs zany sécurisena io rehefa mandeha zahay satria presque zone rouge o tratrany tena kere io zany. Le problème fotsiny sahalamiko zao de s'est déplacé tany Tevamena. Tevamena zany 170-150 km miala avaratry ny Ambovombe andro. Inona ny problème? Ny problème any de masonay mahita zao manga manta no androin'le olona aharo lavenona zay no itazomana ny aina. Donc hitanareo ny antony ravany dahalo daholo le zay mba vatsy kely tao ravany dahalo hatramin'ny vilany sy vilia andrahona azy tsisy ninina zany na andrahona même le manga manta tsisy ninina anosy zay zany hoe fokotany any Antevamena zany Amboasary ny Manombo zany de le olona mise déplacé aty Imanombo zany le olona ao tsena be ny ao Imanombo ao satria any dolo ny olona mba mitady sakafo. Ny problème koa ny sakafo mba misy ihany fa le vola amidin'olona azy zany tena tsisy. Miangeto amin'ity toby fibaikony eto Amboasary Atsimo ity ny fandrindrana ny asa tanterahandreo miaramila ao anatin'ny opération Vonjy. Ny général de brigade Rakotson Jocelyn, commandant ny brigade multimission BMM no mitarika izany. Tato anatin'ny iray volana mahery nanomboan'ny opération Vonjy efa maro eo asa vita tao anatin'ny faritra Nosy sy Androy, hoy ny général de brigade Rakotson Jocelyn mpitarika ny opération Vonjy. BDB zany nefa mission nataonay tamin'ny resaka escorte na convoi sy sécurité ny magasinage an'ireo entana zay alefa any amin'ny faritra any amin'ny commune sy fokotany zay farany lavitra indrindra miala amin'ny eto amin'ny district any Amboasary Sud zay nanomboka ity moa zany ny région Androy dia atony région Anosy dia atony région Androy raha nanomboka zay teo amin'ny eninandro ny alana tany Antananarivo mission zany hoe teo amin'ny J+6 zany dia efa nanao ny escorter convoi zay ny ala avy ato Amboasary Sud zay nanaraka ny axe BR Tranomaro Maromby Mahaly hatrany Ilonty sy Esira zay zany no convoi aide humanitaire natao PAM de ny escorter convoi andreny zay rehefa tonga tany amin'ireo toeranareo zany reo entanareo dia zahay koa zany miassurer ny sécurité gardiennage lay entana zay hozaraina zay ny axe aty Atsinanana ny axe avy ato andrefana dia nanomboka tato Amboasary Sud zay nahazo any ifotaka Ambatomainty Mahabo Ebelo Ranobe Kahatrany Marotsiraka sy Tsivory zay zany ny axe nanaovanay ny aide humanitaire raha ny teto Anosy BDB mo efa nisy koa asa zay natao miaramila manokana tsy niarahana tao amin'ny BMM manokana tsy niarahana tao amin'ireo ministère namana dia manatitra rano koa zay manana 2 citernes zay camion 2 citernes dia manatitra rano à chaque action humanitaire ataonay any amin'ireny fokotany na commune manodidina ny district ny Amboasary Sud akoatran'izay fanaterana rano zay dia nanao fizaham-pahasalamana maimaim-poana ireo dokotera miaramila reo tsaro marina fa ao anatin'ny BMM dia misy dokotera miaramila 270 dokotera sy dokotera mpanampy 270 zay manampy sy manao an'izao hetsika Vonjy 2020 zao aty Atsimo dia sady manao fizaham-pahasalamana maimaim-poana zay no mizara fanafody maimaim-poana zany hoe ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny BMM aty zany araka ny teny midina avy any amin'ny ministre ny fiarovam-pirenena dia maimaim-poana tsy misy andoavam-bola na ariary zay tamin'ny axe Androy ny région Anosy. Ho an'Androy dia efa vita tanteraka ny fanisan'ireo mponina tena hiara ny tsy fanjarian-tsakafo. Ato amin'ny région Androy ny zavatra efa vitanay dia zaraina anankitelo zany le PC eto ny PC anankiray poste de commande anankiray eto Anosy zay eto district any Amboasary Sud dia ny anankiray ao Ambovombe ary ny anankiray any Tsiombe zay manana coordinateur adjoint anankiroa colonel zany mibaiko an'ilay
ao Ambovombe colonel Sodavelo ary ny any Tsiombe dia colonel Patrick. Ny zavatra efa vita aloha raha ny tato Ambovombe dia satria reto efa tena vitanay tanteraka ny recensement. Zay ny tiako anampiana azy, nanampy koa zay amin'ny fanaovana recensement, nanampy ny commune zay, nanampy ministère ny population zay, nanampy ministère ny fahasalamana zay tamin'ny fanaovana recensement nireo olona zay tena hoe tratran'kare mba hafana mijery hoe micible hoe iza no tena malnutri aigu, iza no modéré, iza no tsy maintsy vonjena urgence aloha mandra-pahitana an'ilay vahaolana maharitra. Zany hoe ny zavatra nataonay teto atseto aloha zany niarana teo ministère sy niarana tamin'ny PAM dia vahaolana vonjy-maika, vahaolana d'urgence, fa ino moa anjarany ao amin'ny gouvernement no mametra an'ilay vahaolana maharitra. Ny tao Ambovombe zany dia nisy atelier nataony reo docteur miaramilanay ireo nandritran'ny 3 andro momba ny fiadina amin'ny tsy fampianaran-tsakafo niarana tamin'ny ministère ny fahasalamana. Dia nisy koa escorte convoi naka ny entana sakafo zay ny ministère amponina tatia Atsiombe, zay no entana tatia Ambovombe en vue ny asa ho ataon'ny ministère ny mponina. Amin'ny talata zao zareo no anomboka anao consultation gratuite sy zara fanafody ny ato Ambovombe, mitovy amin'izay natao teto Amboasary Sud. Na zany na zany dia manampy tanteraka satria iaraha malala ny tsy fahampiany mpitsabo aty ambanivohitra dia manampy tanteraka zay an'ireny CSP2 tsy misy mpitsabo, tsy misy docteur reny, mandefa docteur miaramila zay, mandefa infirmier zay, manampy miasa miara-miasa ao amin'ny CSP2 toy ny kady tany Tsivory zay 5 andro ny docteur miaramila sy ny mpitsabo mpanampy nanao consultation nijery, nanao prise en charge nireo zaza tsy ampy sakafo tany Tsivory, tany amin'ny CSP2 ny Tsivory. Ny any Atsiombe dia efa maromaro ny zavatra vitan'zareo koa dia efa nanao an'izay fitsaboana mamaim-poana zay, fizarana fanafody, fizarana rano ary manampy manome tanana mavitrika an'ireo ONG toy ny PAM, ONN zay tafiditra amin'ity fiadina amin'ny tsy fampitsakafo aty amin'ny faritra atsimo dia ny région ny Androia sy ny région ny Anosy. Ny toerana mena ajakan'ny dahalo no tena sahirana ary vomafy amin'ny tsy fahampindrano sy tsy fahampitsakafo. Fotaka aloha no tena épicentre dia mahazo ny Ebelo dia Tsivory dia raha ny tena région ny Androy i Manombo donc Atevamena ny tena vomafy indrindra dia Antanimora any Jafaro zany tena mafy indrindra, Anjiry dia any Tsiombe, Anjapaly dia Nakoly. Zay zany tena henjana indrindra ary tena henjana na rano na sakafo. Dia ny sisa rehetrarehetra moa zany hitako sauf Jafaro ihany no mbola tsy hitako, zany no nakany fa ny intervention tokony hisy any Jafaro zany eo tanàna ny Ray aman-dreny Ondradraona eo ambany fotriny Antanimora eo amin'ny 18 à 20 km miala ny Antanimora. Dia mahatonga n'iny zavatra iny zany toerana anjakan'ny dahalo. Donc rava le fananan'le olona tsisy na ny amidy. Ny Antandroy mantsy rehefa izy nona dia ny vilia, ny farafara, ny sotro, ny lamasinina no amidiny. Ao anatin'ny fahasaranana sy ny tsy fahampiana tanteraka ny mponina ao anatin'ny distrika tena anjakany ny tsy fanjary-tsakafo. Sarotra vao mahita sakafo eto nitazomanaina ny akamaroan'ny mponina. Tiny fiatraika eta mahay zany le fijaliagna tiana anjoana. Niaritsy noho ny fijaliagna. Misaotra nareo fanjakagna ambony ny hay mity fitarahigna agny. Niagny zahay niagny amin'ny raketamena, niagny amin'ny kily. Zay niagny anay. Raha tany am-piandohana ireo zaza no tena voan'ny tsy fahampitsakafo amin'izao fotoana izao dia efa nahazo ny olon-dehibe ihany koa izany tsy fahampitsakafo izany. Raha nanao ny docteur miaramila sur 600 exemple fotsiny tao hoe fotaka 600 consultation natao
eo amin'ny 47 à 60 eo zany tena manao na marasme tena kaozatra kely tena tsy afaka mandeha na kwashiorkor zay mibontsina be mihitsy le ankizy le problème am'izao efa mitatra am'le olon-dehibe koa zany le hanoanana tena le malnutrition zany fa tam'voalohany ny ankizy no touché donc mila famonjena aloha le olona reraka marary nify zahay nitondra 4 médecins fa tsy azo atao na extraction satria tellement zany tsy zakan'le olona même le extraction dentaire de mijery fotsiny zany hoe atao ahoana le olona reto anankiroa ny tena hitako karazan'olona any ny olona zay mahantra efa mahantra foana zany ny any fa mbola tsy hitanao hoe reraka manao ana fa raha tokony hinana intelo isan'andro izy de mety indray mandeha isan'andro izy no misakafo satria tratrany fahantrana fa misy olona zany tena mety ao anatin'ny 3 andro 4 andro izy tsy nahita mihitsy na ny arapaka ny tsy fampiandrano no tena olana goavana ho an'ny mponina ny atsimo ary betsaka amin'ireo natao fizaham-pahasalamana araka ny nambaran'ireo miaramila mamita iraka ny an-toerana no very rano ary iraka tanteraka mitondra plaimpi ny ONN zany le be otrikaina de iny zany tonga de omenan'le olona 40 tany antevamena zao de 40 carton no entinay ny ONN ny tompony de manome azy rehefa tena déshydraté loatra le olona manketaheta loatra de réglena le fanomezana an'le rano mba tsy hiteraka accident ndray de miaramila mihitsy ny manome rano tsikelikely an'le olona zany mba afahana miregle an'le olona tsy koropaka loatra sao de le rano ndray no mamono azy rehefa avy eo ny culture ny antandroy ny antandroy tsy mangataka zany farany zavatra mahamenatra ny antandroy natao hoe matinona donc raha maty ny antandroy de tsy hiteny aminao izy ty maty fa kere fa de aleviny fotsiny am'izao de zay de samy miala izy donc zaho tany aloha tsy nahita hoe ity maty ny misy zaho maheno hoe misy le maty fa ny confirmer azy zany tsy azoko atao satria zaho tsy nahita an'le hoe ty tena maty tamin'ny tsy fiandohan'ny herinandro ity dia nitombo eniny ireo commune tena hiarany tsy fanampitsakafo ao anatin'ny faritra Nosy ary anatanterahany miaramila asa famonjena misy commune vitsivitsy amin'ny districtny Taolagnaro zay tratrany tsy fanjaritsakafo eo amin'ny commune anakenina izy ireo dia manomboka amin'ny talata zao zay hanao an'izay etsika zay efa nataonay teto amin'ny districtny Amboasary Sud zay hiditra any amin'ny districtny Taolagnaro zay dia amin'ny commune ny Ambatoabo, commune ny Andranombory ary ny commune ny Ancarrière. Zany hoe reo zany commune tafito anatin'le commune anakenina fa reo ny tena vomafy dia reo aloha ny priorité ho atomboka anay fa ny commune telo ambiny mbola jerevanay ahoana no anaovana azy. Raha totaly dia commune 12 ao anatin'ny faritra Nosy no ianjadiny kere. Ny commune 12 ato anatin'ny districtny Amboasary sy Manontolo tompoko dia efa tratra daholo. Tany amboalohany izy dia nanomboka teo amin'ny hoe commune anankiroa ny tena voamafy dia avy teo nivadika commune enina valo sy ny sisa fa misika am'teny zao dia ny commune rehetra eny fa hatramin'ny commune sy aposina atao hoe Sivory sisy mahalalany Sivory zany fa tany mamokatra ary mamansa jusqu'à Fort Dauphin za satria tany mamokatra Sivory io kanefa dia io ny tena anisany anatin'ny telo voalohany am'izao ny tratra saison anankiroa zany sy afaka namoaka vokatra ao anatin'ny indroa miantona dikan'izay tena nahazovana zany ny haintany dia zay nahatonga ny kere ka dia ataoko hoe any amin'ny 20 mponina dia tratra ny kere daholo. Mianaka manerana ny commune 7 sy Fokotany 4 sy Roarivo ao anatin'ny faritra Androy ny tsy fampitsakafo sy rano. Ny faritra Androy dia misandrahaka ho commune 7 misy Fokontany 4 sy Roarivo. Ireo isa voalazako reo dia tsisy anombinana tsisy azo angalana fa efa rakotra efa tratrany tsy fanjariany sakafo sy ny kere daholo ny faritra Androy Manontolo zany zay manana district anaky-efatra commune 12 ary Fokontany 4 sy Roarivo. Mazava moa zany fa
tiako amarinina eto fa niany ambosary moa no ataontsika hoe niaingany zay feonanjomara zay fa tiako tsindrina eto fa ny tenanay dia efa nanao tatitra foana tany amin'ny volana janoary sy febroary nanambara tam'izay rehefa jerena sy hita fa ny tsirim-bola rehetrarehetra dia efa maina ka narotsakorana 3 volana tsy miato ary sy hahatratra itsony izay tsirim-bola zay de efa vinavinaina sahady fa hitsidika ny tsy fanjarian-tsakafo fa ny kere moa atefa ataontsika hoe efa stady ambony efa tafitra am'izay tsika tsy sanatria tompokoa kiady ny anjaran'ny distrik'Amboasary satria raha ny Fatranosy dia misy commune 80 ao amin'ny distrik'Amboasary miampy commune Anakenina ao amin'ny Fatranosy no voa zany hoe commune 420 fa ty amin'ny Fatrandroy dia ny commune 820 no voakasiky zay tsy fanjaria sakafo sy kere zay. Ny tsy fampindrano no olana fototra mampiverimberina ny kere any atsimony nosy ary amin'izao fotoan'izao dia manampitrotraka ny fisian'ny fasika izay manototra ny tany fambolena. Zaho moa tandroy zaho avy any androy mihitsy ny aho ambondro ambovombe zay ny fiaviko efa 10 taona mahery fa raha mahita tempête de sable zay aho tao anatin'ny herinandro tena henjana zany tsy mbola nisy an'izany tany misy foana ny tioko atimo fa zay tempête zay aloha dia mbola zavatra tsy fahita ary ny comble dia zao efa misy ny hainandro fa le tanimboly indray totoran'le fasika le tanimboly tokony hambolen'olona raha vao latsaka ny orana feno fasika indray izy zao feno tany ka ny mbola igerenan'io mbola raha mito zay tempête de sable zay ary le izy indray tena le premier jour il y a 4 jours angamba na 5 jours tonga hatrany ampanihy sy antuliara le tempête manana fa misy phénomène El Nino le phénomène io neny tena mahatonga an'le anina azon'le changement climatique. Manoloana ny kere izay mahazo vahana ny atsimony nosy ny androm-panjakana ny ministera ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana ny mpiara-miombina antoka samihafa dia miezaka mitondra ny anjara birikiny ho famonjena ny mponina any atsimo ny ministera ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy ohatra dia anisan'ny nanolo-tanana ary nitondra fanampiana ho an'ny mpiasa ary fanohanana ara-tsakafo ho an'ny mponina tany atsimony nosy. Lafiny ara-sosialy zany satria araky ny voalazanao teo ilay kere teo le valana aretina fa indrindra ny tatia dia ilay kere tena namely tokoa ka dia tsy hain'ny raha-panjakana tao tsy hain'ny ministera tao ny izaha fotsiny fa dia nitondra voatsirambin-tanana kely sakafo ho azy ireo zahay toy ny katsaka ny tsaramaso ny voamaina isan-karazany mba anampiana tosika ara-tsakafo azy ireo. Mitoy-vakana ny fanolorana fanampiana ny nivon'ny Bureau national misahana ny loza ara-boajanahary ankoatra ny fanampiana maika raha hiady amin'ny kere dia ilaina ihany koa ny vahaolana maharitra ny filoham-pirenena dia efa namaritra tetikasa maharitra entina hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo nandritra ny fandalovan'ny tany atsimony nosy. Tsy maintsy mahita vahaolantsika amin'izao kere aty atsimo zao 90 taona mahery no nisin'ny kere 90 taona mahery no tsy nisin'ny rano taty amintsika fotoana anovatsika an'izany zao ika mila zavatra maharitra isika zay no ataoko no hoe ametraka isika misy rano maromaro tsy dia lavitra eto lavitra kaikany any Efao any Mandrare ho ataotsika zay hitondrana nyreo rano reo makaty atsika matonga mba azo rano sotro madio rano afahana mamboly ihany koa ianareo ito ifotaka zany ny zavatra maharitra hoentsika aty amin'ny tanànatsika. Nambarany gouvernoura ny faritra nosy fa efa misy ny asa izay mandeha amin'izao fotoan'izao entina hiadiana amin'ny tsy fampitsakafo any atsimony nosy. Tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena taty atoerana no efa nanomboka ny fandraisana andraikitra rehetrarehetra mahakasika ny fametrahana an'ireo centre hoentiny sabona an'ireo tena tratran'izay tsy fanjaria sakafo zay ary anomezana an'ireo tohana ara-tsakafo izay iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra. Efa ataoko hoe mandeha amin'ny lalana tokony andehanany satria efa
tafatsangana ny komity a hoentina mandrindra ny fandraisana tanana na ny fitsabony io a na mifanomezana n'izay fanampy-tsakafo zay raha ny ataontsika hoe asa foiezaka fa efa eo a ampanataterana ihany koa ny asa lavitrezaka atsika na dia efa manatateraka aran'izay asa foiezaka zay satria efa manomboka mijery an'ireo fotodrafitrasa rehetrarehetra iankina ny fiainan'ny mponina andavanandro eo ny fambolena eo ny fiompiana ny fotodrafitrasa zay ataoko hoe efa eo andalam-panaovana ohatra ny famatsiana rano fisotro madio a sy ny rano zay hoentina anondrahana tanimboly aty amin'ny commune Fotaka commune Beara ary hitatra reny fanaovana lavadrano reny amin'ny commune izay hita fa misy antikerety eo ihany koa fanaovana reny toadrano maro isan-karazany izay afahantsika miantoka amin'ny fitondrana ny rano makany amin'ireo tanimbary rehetrarehetra satria tsara foana manamarika fa ny tapany avaratry Amboasary dia mpamokatra fa dia samba nisy an'ity kere izay tsy manam-paharoa ty fa ny tanjony fitondram-panjakana dia tsotra ny amongorana tanteraka n'izay kere zay aty amin'ny faritra Anosy sy faritra Androy ary afaka ray taona mifanaraka amin'ny fanambarana natao amin'ny filoham-pirenena dia ho foana tanteraka ny kere ary hiasa sy manomboka ampiasaina reny fotodrafitrasa rehetrarehetra izay efa sahady atomboka manomboka amin'izao ny tafika malagasy dia efa miomana ihany koa amin'ny fanampianan'ny mponina amin'ny lafiny fambolena zahay koa zany efa nampitondray ny ministry ny foloalindahy tracteur fa zao moa zany mbola tsy miasa ny tracteur fa na ny orany fa dia pré fotsiny zany ny miaramila efa nofanina ny miaramila zany misy 5 lahy ny miaramila nofanina hitondra an'io tracteur vao milatsaka ny olona dia manao labour zany ny miaramila manampy an'ilay vahoaka ny hetsika opération Vonjy 2020 dia tafiditra amin'ny fiarovana sy ny famonjenan'ny mponina izay ao anatin'ny iraka voalohany ny tafika malagasy tafika malakaiky vahoaka no fanamby ao anatin'ny fanovandravitra izay efa miatra amin'izao fotoana izao tavaviarina indray tao amin'ny plateau any Madevetsika amin'ny ity alina ity manambahiny isika namana vola ravoavy izay anisan'ny nanatotosany ny fanadihadiany miarabanao miarabanao vola sora velson dia miaraba ihany koa ny mpijery ny fandarana mahenika rehetra ie tafika miady amin'ny kereny loha hevitra ny safidiana tamin'ny ity fanadihadiana ho androany ity inona aloha no antony safidianana an'izay loha hevitra izay safidianana ihany koa an'ilay ataontsika hoe zava-nisy ho tanterina ao anatin'ilay fanadihadiana tao anatin'ny fanadihadiana niezakatsika nitatitra ny zava-misy any Atsimon'Nosy izay tena ao anatin'ny olana goavana amin'ny tsy fahampitsakafo izay tena mamely mafy hitatsika tao anatin'ny sary angamba fa mampalahelo dia mampalahelo tokoa ny mahita ny zaza ny olon-dehibe izay tena ao anatin'ny mahita teraka zany na nofo tena efa tena hoe tsy isy tsony tena mahi amin'ny mampanao gazety na lavitra raha no misy ny any Atsimo niezaka zany tsika eto amin'ny fandarana mahenika tsy nanadino ny avantsika any Atsimo ary eto ihany koa dia manararoatra mampahery azy ireo niezaka tsika ny fampiraharaha niezaka tsika niara-ny asa tamina tompona ndraikitra sy ny namana mpanao gazety hafa nahafahantsika nahazo an'ireny sary tany atoerana ireny eto isorana manoka ny arifaly raha tefina nahary anisan'ny mitondra ny sary nahafahantsika nahita sy ny aina ny zava-misy any Atsimon'Nosy somary virena kely aloha hevitra tafika miady amin'ny kere raha nyjerevantsika ilay fanadihadiana dia somary niompana kokoa tamin'izay hetsika ataon'ny tafika izay no antanterina tao anatin'ilay izy onao tokoa moa zany hoe manana anjara manokana ao anatin'izay ady amin'ny kere izay ny tafika ny tafika dia manana andraikitra hiaro antsika vahoaka ary ao anatiny fanamby zany apetraky ny tafika ny anakakaizana kokoa ny vahoaka zay ao anatin'ny fanovandravitra izay tanterahany tafika malagasy
nataontsika ny hoe nampiseho ny asan'ny zareo tany satria anisan'ny mitondra nyjara briky lehibe zareo ao anatin'ny asa zay tanterahana any an-toerana amin'izao raha tsy hitentsika ny fitaterana nyreo sakafo ny camion-ny miaramila no mitondra azy ireny zareo ihany koa no miantoka ny fiarovana azy ireny satria fantatsika fa mitadasika ny any atsimon'Nosy mila an'izay hoe fiarovan'izay satria lavitra ny lalana hitondrana an'ireny sakafo ireny maro koa le toerana no efa tena hoe miaina ao anatin'ny fahasarotana misy ihany koa ny dahalo enenelanyelany eny ny tafika manana andraikitra rehefa ao anatin'ny hoe fahasahiranana ny firenena ary hitatsika tamin'ny Covid-19 nijoro zareo tamin'ity koa misy ny fahasahiranana ny atsimon'Nosy dia nijoro ihany koa ny tafika ary isaorana azy ireo ao anatin'izao hoe fankalazana koa ny 40 taona nazotsika fahaleovan-tena nijoroan'ny tafika dia ataoko angamba fa zava-dehibe ny fijerena ihany koa ny zavatra tanterahan'izy ireo zay efa tao anatin'ny ray volana moa zareo mahita akaiky ny zava-misy ihany koa any an-toerana dia ataoko fa manana ny toerana afaka mampita ihany koa ny zava-misy any atsimon'Nosy ny tafika. Somary verena kely le resaka kery any atsimo ianao mampanao gazety mpanao fanadihadiana mandalina ihany koa ny zava-misy ataoko ngamba fa hoe tsy voazao vao nisy kery zany tany atsimon'Nosy na tamintsika mbola zazakely rehefa nanao tsy papaika kely hanampiana ny mponina any an-toerana ny fa nisy ihany koa nefa nietsika natao tao anatin'izay taona maro izay nefa ny mbola olana tarasoka ihany le izy amin'izao fotoana izao raha fomba fijerinao manokana inona natonga ny hoe tsy tena mbola nahita-boka be loatra na hoe firy ny etsika natao hatramin'izay tao anatin'izay taona maromaro zay. Ie, tsika tokoa dia mahatadidy fa miverimberina ny olana tsy fampitsakafo any atsimon'Nosy io anisan'ny hoe ny fitondrana izay fandimby anisan'ny hoe tratra foana ny hoe mitady vahaolana miezaka mitady vahaolana ny olana lehibe ngambany ny tsy fampindrano tsy fampindrano tena fototry ny olana any atsimon'Nosy ary mbola tsy ahitantsika hoe tena vahaolana maharitra hatreto tsika mantsy rehefa mamboly amin'ny ankapobeny indrindra moa zany ny any atsimon'Nosy dia mbola mamboly zany miankina amin'ny toetrandro miankina amin'ny orana latsaka kanefa zany tao anatin'ny roa taona tao mpambolena indroa zany tsy nisy ny orana tany atsimon'Nosy zay moa dia anisan'ny hoe fiatraika ratsy ny fiovaovan'ny toetrandro ny toetany ihany zany efa manomboka efa tsy manana ala efa ino mantsy ilaina ahafahana mahazo misintona ny orana efa tsisy tsony ny ala misy ihany zany fa hoe kely raha mihoatra n'ilay velaran-tany misy koa ny tiokatsimo izay hitatsika ngamba tao amin'ny fanadihadiana tao nisy fanamariana nentin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tafika anankiray hoe tena mafy be ilay nisy le rivotra zany mitondra fasika any manomboka metotitra ny fasika ny tany any io zany anisan'ny hoe olana raha tontolo iainana ihany koa miatraika ny any atsimon'Nosy reny zavatra rehetra reny no mitambatra dia lasa mamely toerana maro any na le toerana mpamokatra mpamboly zany tena hoe mamokatra mamatsy ny sakafo ny any atsimo sahirana tratran'ilay zay karazany hoe phénomène zay zany dia lasa sahirana be zany ny mpamboly any manampy an'izay anisan'ny everiko ihany koa fa olana ilay tsy fitohizana rehefa misy zany tetikasa dia tsy mitohy ilay izy
sady lasa indrasana overina indray le olana afaka heritaona dia eo indray vao miazakasaka indray hoe inona no atao. Zay indrindra lasa miandry an'ilay zava-mitranga indray tsika zay vao mitondra vahaolana dia lasa mbola vahaolana vonjy maika foana no natao a. Indraindray ihany koa misy ihany koa mieritreritra hoe lasa atao fitadiavam-bola lay fahasahiranana any an-toerana. Eo zany no anisany hoe olana lehibe ary ilana ny famahana zany avy amin'ny tompon'andraikitra samihafa hoe mila vahaolana maharitra ny any Atsimonosy mba tsy hiverimberena ireny zavatra ireny satria ny kere any Atsimonosy ihany koa dia lasa mitarika n'ilay fitsoan'ilay olona amin'ny toerana hipetrahany tsy ampy rano izy sahirana izy ny rano izay tena hoe fiainana. Rehefa tsisy rano ny toerana anankiray dia lasa tsisy fiainana ho aminy satria tsisy ny sakafo tsisy ny fivelomana na ny biby ihany koa tsy afaka velomina rehefa hoe tsisy rano izay mila vahaolana maharitra mila rano ny any atsimo. Anatin'izay zavatra rehetrarehetra ny tantarainao izay azo atao tsara ve zany miady amin'ilay kere? Za aloha anatin'le olona manam-pinoana hoe afaka mivahana ny olan'ny kere tsika angamba ny raha mijery ny any atsimo tsy mbola désert zay ny ananako finoana. Ny désert raha mbola ahitan'olombelona vahaolana satria tsika izao miaina ao anaty fanatontoloana ilaina zay hoe fifanankalozana traikefa sy airaha zay amina zavatra ohatra ireny satria désert zao Sahara fa voaingana mihitsy nahita fanadihadiana any Algérie any amin'ny toerana tena désert be any Algérie avy tany zareo mamboly noho ny fitarihan-drano noho ny traikefa nanana amin'izay hoe fifehezana n'ilay fasika le rivotra sy ny hoe ahafahana hoe tsy ho totitra ny fasika zany toerana misy teknika misy paikady zany efa hoe mipetrapetraka ahafahana hoe misy fiainana ao anatin'ilay désert na dia any amin'ny toerana hoe dia tena hoe tsika tsy zatra tsika mieritreritra tsy possible tsinozy izy tsika no hoe ahafahana miaina fa afaka atao ilay izy. Hitantsika teo ny filoham-pirenena efa nanatsidika fa manana paikady manana politika ahafahana hoe manome rano ny any atsimo. Ny any atsimo izay misy ihany koa ny renirano afaka tarihana iefao eo ihany koa mandrare everina fa raha tanteraka raha tena avadika asa zay hoe politika apetraky ny mpitondra dia everina fa tokony ho afaka resena ny kere afaka ataony mamokatra eo ambonin'ny tany zay nanana olana amin'ny rano fa ao ambany ao misy ihany koa ny ao ambany ao misy rano misy ihany koa ny renirano afaka tarihana. Ny orana mety milatsaka ihany koa azo atao ny mitahiry azy reny ataoko hoe efa betsaka ny traikefa ny zanak'olombelona mahakasika azy reny fa fahavononana angamba no fahavononana politika bola ihany koa mila fampiasam-bola be mihitsy le paikady mba tsy ho adino ny any Atsimonosy fa tena ho tanteraka ny hoe fampandrosoana anazy hiaina ao anatin'ny tena hoe tokony ho izy anana sakafo anana fiainana zany ara-dalàna ny mponina any Atsimonosy fa tsy andalo fahasahirana loatr'izao hatrany. Maranaparanantsika ny fandarana sao dia misy afatra kely tianao ampitaina aloha? Ny afatra dia fampaherezana aloha Volasoa Raveloson ny mponina ny Atsimonosy izay mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fampaherezana satria tsy moramora zany hoe mahita zanaka tsy misakafo mahita ray aman-dreny tsy misakafo mahita havana tsy afaka hitsabo tena
fampaherezana ihany koa any tompona ndraikitra rehetrarehetra reo miaramila zay mamita iraka any atoerana mba atafita ny mission zay tanterahana any a dia fampaherezana ihany koa zay tompona ndraikitra rehetrarehetra mba ahita vahaolana afahana miady amin'ity kere sy ny tsy fampindrano any Atsimonosy. Tsisy antsoavy kely ho an'ny olona avy Andrenivohitra ny fanampiana zareo any amin'ny faritra atsimo. Ny any atsimo raha tadiditsika ny teo anivon'ny CFM nanao antso hoe mba hisiny ny firaisankina-pirenena ao anatin'ny fiatrehana an'ity ady amin'ny kere ity dia manentana antsika rehetrarehetra zay mba afaka mitondra anjara briky ho an'ny any Atsimonosy ny tsika moa efa manana rafitra hoe ny Banque nationaly miady amin'ny loza ara-boajanahary BNGRC izay mitantana sy manaparitaka n'ireny zavatra zay voatsirambiny tanantsika dia entanitsika mba handray anjara ao anatin'izay satria toatsika ihany reo avatsika any Atsimonosy reo mila ny filana ara-tsakafo zay tena hoe maika amin'izao fotoana izao. Yes, makasitraka ny vola ravoavy nitondra izay fanampanazavana izay nitondra fanentanana ihany koa makasitraka n'ireo teknisiana ao ambadika ao izay nanampy anay tamin'ny fanodinana ny oronatsara ihany koa ny fampitana ny sary sy ny feo tany tokantrano tany ary dia ianareo izay mpijery ihany koa ny tena isorana indrindra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray. Veloma tompoko.